fampiarabana izay tafaraka isika ato anatin'izao fandarana maitso izao rehefa miresaka maitso isika zany dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny voninkazo arak'izao hitantsika amin'ny sary izao ny antirum indray no resahany eto manambahiny ny fandarantsika ho an'ny anio dia tsy iza izany fa mamps antirum arak'izay anarana izay dia ny voninkazo antirum no resahany ankoatran'le voninkazo antirum dia nosanorany ihany koa ny anarana antirum iza marina moa zany mamps antirum zany inona marina ny voninkazo antirum izay no ndeha ho fakafakaitsika sy ho fantapatantsika ato anatin'ny fandarana i maitso aza misaraka amin'ny télévision malagasy manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia samiary mahazo tsirony ao anatin'izay fankafizana ny antirum izay. Tena fatao fa zay tsy manao ohatran'izay mamoly anazy ohatrany efa manana be da be ianao dia solona le tan'le izy dia zay manao service-na compotage. Mamps antirum moa zany anarana amin'ny resaka voninkazo fa ny tena fiantsoana anazy zany dia mamso ary tanatin'izay mamso zay zany nangalana n'izay hoe mamps zay dia tiako le izy rehefa ny olona zany miantso hoe mamps dia fantatro hoe mpakafy voninkazo zany izay miresaka amiko dia za zany renim-pianakaviana manana ny tokantrano fa dia misy fotoana zany tena hoe ny voninkazo no androtoko-piainako dia misy fiantraikany kely ihany eo amin'ilay tokantrano hoe misy ny zavatra somary latsa-danja kely amin'ny fikarakarana fa ezahana foana moa zany hoe rehefa passion anao le voninkazo le antirum indrindra dia voafehy le izy dia miezaka foana mitady zavatra tsara isan'andro. Ny olona moa zany tsy voatery mitovy dia ny ao an-tranonay manokana zany tsy voatery hoe tia voninkazo sy mankafy voninkazo ohatrana daholo fa ny tena zava-dehibe dia ny fifanampiana amin'ny zavatra takiny ny fikarakarana rehetra dia misaotra ny fianakaviako zany ny vady aman-janako izay manampy amin'ny sehatra rehetrarehetra izay ilaina fanampiana amin'izay lafin'izay fa ny amin'ny resaka fambolena manokana amin'ny resaka fanondrana sy fikarakarana dia za zany no tena miandraikitra ary tena passionné amin'izay fikarakarana izay. Raha ohatra hoe tena hoe marary ka tapahanao iny fa en même temps ianao le ampy eo zany mila ataonao traitement ka iny koa tsy ho sitrana intsony raha ohatra hoe ravina efa marary izy zany tsy hoe asiana antikory dia hiverina maitso fa iny zany efa marary aloha dia efa marary fa le ravina vaovao zany tena tsonjovina tena efa tafiditra tsara ao anatiny rehefa mahafehy tsara ny fikarakarana ary miezaka mizary ho an'ny olona izay manam-paniriana hitaiza sy karakara antirum ihany. Ny antony natafitrana manokana tao anatin'ny voninkazo ary ny safidianako ny antirum manokana moa zany dia ny antirum dia voninkazo mamelana mandavan-taona ary voasokajy anisan'ireo voninkazo fanaovana haingo fanaovana bouquet izay tena tsara dia ny fiainako ao anatin'ilay voninkazo zany dia nandritra ny 9 taona zao tamin'ny voalohany aloha zany mbola tsy tao anatin'ny resaka hoe fandraharahana momba ny voninkazo fa ny antony tena itiavako azy manokana dia anisan'ny voninkazo voasokajy ohatrany hoe voninkazo luxe zany antirum mitovy amin'ireny orchidée ireny izay kory tsy hoe manaratsy ny voninkazo sasany fa amin'izay mahaluxe azy zay anefa dia ohatrany hoe somary betsabetsaka koa ny fepetra takina zany mba azahoana vokatra tsara ao anatin'ilay antirum dia izay mihitsy ny nampatonga anahy hoe hisafidy antirum fotsiny mba ahaizako mifehy tsara ny fikarakarana rehetra momba n'izay antirum izay ary mba azahoako vokatra tena tsara hitondrana fahasambarana isan'andro. Tao anatin'izay 9 taona izay aloha
dia tiako ny manamarika hoe nisy koa zany ohatrany hoe sedra kely satria rehefa manomboka zavatra ianao dia tsy voatery afehy foana ary matetika ny fitenin'ny olona mpanao anturium moa zany dia ohatrany hoe tena mahakivy le izy fa tsy mba mahavanina mihitsy izay fa anisan'ny zavatra tokony nanamarika anazy zany hoe nisy fotoana mandalo hoe misy maty le voninkazo na hoe elabe vao mamelana fa zay zany tsy atao mahakivy dia zay zany anisan'ny tena songadina le hoe rehefa manomboka mahafehy sy mahay an'le fikarakarana rehetra ianao dia mahazo vokatra tsara dia tena ohatrany hoe sady fahafinaretana no izy no afa-po hoe rehefa mianatra ianao rehefa misy fikirizana ianao dia mahazo vokatra tsara foana. Amiko manokana aloha zany izy tena tsisy lafiratsiny zavatra rehetra zay tianao sy karakarainao ary azahoanao zavatra tsara dia tsy maintsy misy ao ambadik'izay ny fandaniana kely amin'ny fikarakarana azotsika fezina motrany hoe investissement kely zany na ny toerana fasiana azy na zay matetika tsika manamboatra saira zany mba azahoana zavatra tena investissement be mihitsy ary ny fikarakarana isan'andro dia mila fotoana ary mila fitiavana ihany koa dia zay zany lafitsara tena ngeza be zany le vokatra azonao mitondra fahafinaretana mitondra fahasambarana zay tsy voavidim-bola ary tsy tsapan'ny olona zay tsy ao anatin'ny fitiavana voninkazo zay. Eo amin'ny fikarakarana manokana amin'ny fambolena ny anturium dia zezika moa fitentsika anazy amin'ilay tany fambolena fa mila fangaro spécial zany ampiasaina rehefa mamboly anturium tsika dia ao ny terreau ny mousse ny taimbakona sy tain'omby zay zao ny base fampiasana mba azahoantsika vokatra tsara sy vokatra mahafa-po amin'izay lafiny fitaizana. Efa manakaiky isika zao amin'ny fetiny reny manahoana ny fahavitrihan'ny vehivavy makafian'ny voninkazo misy lehilahy ihany koa zay makafian'ny anturium. Ie zahay moa zany dia misehatra ao anatin'ny tambazotra na ny Facebook dia ao zany no hifaneraserana amin'ny mpankafy dia tena hita mihitsy hoe betsaka no liana ary betsaka no efa mirona amin'izay fikarakarana ny anturium izay amin'izao dia misy ihany ny ray mpianakaviana fa ny ataontsika hoe 90 isan-jato zany dia ny renim-pianakaviana ny tena tonga amin'izay. Matetika moa misy ny fitenenana hoe matoa ny vehivavy lasa tia voninkazo dia efa manomboka mahazo azy taona fa misy koa nefa ny mbola tanora fa io zany rehefa ao anatin'ny rano ao zany le fitiavana voninkazo dia tsy mifidy taona ary dia mamporisika ho an'izay mbola tsy ao anatiny fa mahafinaritra ny anturium ary tena ohatrany hoe preuve kely le izy zany fa mahafinaritra rehefa tonga eo ianao mahita vokatra azo. Mahita voninkazo zao eto felany maro loko misy ihany koa ireo felana koa manahoana ny fikarakarana azy ve misy fomba manokana ve eo amin'izay fikarakarana zay azahoana an'izao vokatra. Ny zavatra rehetra aloha zany rehefa tiana ho tsara tiana azo vokatra dia tsy maintsy misy fikarakarana foana ary tena lesona be mihitsy ny fikarakarana ny anturium fa ny azoko ambara angambany dia hoe voalohany indrindra ny toerana asiana azy dia mila manaraka an'izay fepetra mazava tsara sy mafana dia ny faharoa mila mampiasa fertilisant tsika zany hoe zay no ataoko anakambanako an'ireo zavatra ampiasaintsika hoe vitamine mampiasa
fertilisant bio isan-karazany engrais zany mba tsara kokoa ny vokatra azo. Ny anthurium dia tena afaka maniry na amin'ny tany afaka maniry na ataontsika hoe amin'ny tany mena ary fa tsy mitovy ny vokatra azo rehefa mampiasa an'izay fertilisant izay tsika. Ny anthurium aloha zany raha eto Madagasikara dia tena anaty pot daholo ny asiana azy fa tsy mbola misy hoe atao amin'ny tany. Ny anthurium avy any ivelany zany dia azahoantsika karazana variété maro be fa raha ohatra tsika zany mionona fotsiny ny anthurium zanatany zany hoe izay anthurium efa nisy efa ela be izay dia tsy mahazo karazany maro. Ny any ivelany mantsy dia efa misehatra ohatrany hoe anatin'ny fandrarahana mihitsy ny fambolena anthurium dia mitady miezaka mitady variété isan-karazany. Dia izay zany anisany mampiavaka anazy rehefa miresaka tsika hoe arrivage dia miresaka momba an'ireo anthurium avy any ivelany. Efa manakaiky marina zao ny fetin'ireny anisan'ny cadeau izay tena ankafizin'ny renim-pianakaviana ny voninkazo ary ho an'izay mpankafy anthurium manokana dia manentana anareo renim-pianakaviana sy zanaka zany dia mba tolory an'izay zavatra tiany izay ny renim-pianakaviana amin'izao fetin'ireny izao dia hitanareo fa tena hitondra fifaliana sy fahasambarana ho an'ny zareo izay dia mirary soa sy mirary fahombiazana manokana ho an'ny renim-pianakaviana rehetra eo amin'ny sehatry ny voninkazo sy ny asa aman-draharaha. Na ho antsika renim-pianakaviana izay mbola tsy ao anatin'ny fankafizana an'izay anthurium izay dia manasa antsika zanaka sy renim-pianakaviana zany mba tolory voninkazo anthurium ndre mandeha izy dia hitanareo fa ho tonga ho azy ilay fankafizana ary aharitra eo amin'izay fikarakarana sy fankafizana voninkazo izay foana ny renim-pianakaviana rehetra. Anisan'ny variété vaovao vao tonga avy any ivelany izy ity dia mampiavaka anazy zany dia misy an'ity double pétale kely ity daholo dia ravina voapotra ao dia ohatr'izao zany izy rehefa ataontsika hoe tofu zany hoe mbola misy an'ilay zanany be da be sy fleur be da be. Araka ny fahafantarantsika azy zany dia tsy avy eto Madagasikara ihany ny anthurium fa misy ny afarana avy any ivelany. Efa manakaiky ny fetin'ireny dia anisan'ny fanomezana tsara ho an'ny eny no safidiany ny fandarana imaitso ny anthurium. Dia tiam-pamaranana dia tsara ny misaotra ny mahazo anthurium nanaiky ny vahiny tato anatin'izao fandarana imaitso izao ho anao ihany koa raha manam-pandrinany amin'izay fifampizarana traikefa ny amin'ny fankafizana ny natiora izay dia misokatra ho anao ihany koa ny fandarana imaitso. Mankasitraka tompo lasy tompo vavy manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloha zo!